Andeo zerentsika kosa ny lafin'ny toetr'andro mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny rivo-doza tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao ary efa eo indray ny rivo-doza Colin izay any amin'ny 103 kilometatra ny amin'ny faritra atsinanan'ny nosy no misy azy amin'izao fotoana izao raha araka ny fampahafantarany avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro kosa nefa dia tsy misy fiatraikany amin'ny toetr'andro eto amintsika ny fisian'ny ity rivo-doza ity volon'andro fahavaratra isika amin'izao fotoana izao ka izany no anton'ny orana izay hita saika manerana ny nosy raha ny fanazavana atranty. Tsy misy ahiny intsony mahakasika ilay andro ratsy izay hita tany amin'ny lakan-drano Mozambika. 520 kilometatra miara-morontsiraka any atsimo andrefana no misy azy raha ny maraina teo. Foana avokoa araka izany filazana voarain'ireo faritra nahazo izany. Mahakasika ilay rivo-doza Colin amin'ny ranomasimbe indiana kosa indray dia any amin'ny 103 kilometatra atsimo nosy no misy ny vohibeny. Ka araka ny vinavina avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro dia tsy misy fiatraikany eto amin'ny toetr'andro eto amintsika ny fisiany saingy mbola tokony hitandrina kosa ireo any amin'ny faritra melaka. Aloha zany hoe ilay rivo-doza ao amin'ny ocean indiana zany mitondra ny anarana hoe Colin dia any amin'ny 3,100 kilometatra atsinanan'ny morontsiraka ny misy azy amin'izao fotoana izao. Izy ity raha ny vinavina dia tsy wakaty na isy fiatraikany amin'ny tsisy fiatraikany amin'ny toetr'andro eto Madagasikara mihitsy. Raha ny toetr'andro amin'ny ankapobeny hitantsika zany zao dia toetr'andro fahavaratra zany no hitantsika eto zany zao. Satria ilay atao hoe ilay rivo-doza atao amin'ny lakan-drano Mozambika aloha iny dia efa lasa any atsimo be any izy any amin'ny 400 kilometatra any atsimon'ny tendrony atsimon'ny nosy zany misy azy androany. Dia efa lasa ataontsika amin'ny teny frantsay moa zany extra tropical izy efa lasa ny toerana mangatsika any iny tsy manana fafana tsony izy tomboery zany fa andalam-pahalevonana izy zao. Saingy kosa zany eto amintsika dia ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika dia volon'andro fahavaratra indray zany zao dia antsika mafana dia avy eo saika amin'ny hariva misy orana fahavaratra. Meo amin'ny resaka abetsarana angamba ny ety amin'ny afovoan-tany somary mbola vitsivitsy ihany aloha amin'ny farany herinandro hatramin'ny farany herinandro fa manomboka amin'ny herinandro ambony somary mibetsaka indray. Maniparantsika dia eo amin'ny 20 degré celsius io zany no vinavina hita. Mahakasika ny toetr'andro amin'ny ankapobeny dia ao anatin'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Manodidina amin'ny 20 degré celsius no maripana ambony indrindra ary 20 degré celsius kosa ny ambany indrindra ary isika mbola ahitana orana ny manerana ny nosy.